Ny tena fiainandra malagasy. Anatin'ny vanim-potoana ny fankalazana ny fetim-pirenena sika izao, ary tsy hafa misaraka amin'izany ny resaka sainam-pirenena. I Dona mpivarotra, i Razanakerivo mpanjaitra sy mpamokatra sainam-pirenena, izy ireo indray no arahintsika eto amin'ny tena fiainandra malagasy. Dona mpivarotra mandehandeha tantanàna zany. Za 5 taona. Hatramin'ny 2010 zany nanomboka nanao varotra mandehandeha tantanàna Antananarivo. Razanakerivo ny anarako. Mipetraka eto amin'ny 67 manambady amanjanaka, mana zanaka 3 mbola mianatra. Tena asanay ato manao asa zaitra. Vao maraina Dona dia mandeha maketana eny 67 eny. Tsy mody raha tsy hariva ny andro. Voatety avokoa rehefa toerana eto Antananarivo, ary indraindray dia tena lasa lavitra tokoa. Eo amin'ny 7 zany maka entana dia mody amin'ny 5 hariva. Tsy manana place fixe zany amin'ny ipetrahana ivarotana dia tsy maintsy hoe ny amin'ny embouteillage sy amin'ny varotra. Indraindray za ohatra hoe Analakely, indraindray amin'ny sena amin'ny embouteillage iny, indraindray ohatra hoe tonga any Bepasy rehetra any ara rehefa tsy voatery hoe toerana ray zany ilay varotana. Tsy tahaka ny teo aloha fa mahatsiaro ho sairana tokoa na i Dona mpivarotra ny entana na i Razanakerivo mpamokatra, satria tsy mandeha ny tsena ary tena vitsy dia vitsy ny mpanjifa. Tamin'ny fotoana taloha izy aloha nety fa zao izy zany ohatrany lasa ohatrany hoe tsisy vola mipetraka intsony fa ohatrany hoe rehefa mahazo sakafo hohanina sy sak'izay dia efa zay dia efa atao mahamety. Fa taloha izy zany mba misy vola mitambatra, ohatr'izany tsara ny tsena taloha, fa zao tsena zany efa tsy satria mpivarotra mitombo be moa ilay mpanjifa koa fa tsy dia ampy. Ny drapeau zao raha ohatran'ny tamin'ity taon'ity manokana tena ohatran'ny miova kely fa tsy fantatra hoe reraka amin'ny fiainana vera malagasy fa tena miova kely, lasa tsy dia nandeha loatra ny tsena satria isa-taona izay malafo betsaka fa tamin'ity ohatran'ny malaindaina ny mpividy. Efa tsy zava-baovao intsony fa anisan'ny tena mampahory ny mpandraharaha madinika ny resaka fahatapahan-jiro izay mitarika fahatiantoka goavana sy fahasimban'ny fitaovana ampiasaina. Ny délestation tena mampijaly anay mihitsy satria lasa matiantoka izay amin'ny komandin'olona tsisy lasa fa tara fotoana dia mijanona. Ny fitaovana mesimba tsy voasolo, ny vidiny ny fangalana entana mihalafo be moa mivarotra ianao tsy mahalafo dia miditra fatiantoka. Zao fiainanay izao eo ambony masinina matory dia verina jiro amin'ny alina, mandrapirehitra ny jiro dia miasa foana, tapaka ny jiro dia matory na atoandro na alina, dia izay fiainanay zao, izay mahantotra be anay ohatr'ireo daholo boka lamy fiaretatory zao izay. Mahatsapy Dona sy Razanakerivo fa tena miamahantra andro manalina ny malagasy, ary anisan'izany izy ireo tsy afaka miary ara-dalàna fa izay hohanina sisa no atao izay ahitana azy. Ny fahefa-mividy mihitsy ny lasa hoe tsy ny lasa nihena be ny fahefa-mividiny raha malagasy. Mampanjifa ny entanay manokana zao ohatrany hoe lasa hoe rendrarendra ny anay no sy ny sisa fa izay zavatra hoe lara-pahamehana amin'ny fivelomana sisa no ialan'ny olona vola. Tena hita hoe tena sahirana ny olona fa tsy afa manoatra. Satria ilay tady asa tsisy asa tokony atao fa izay asa manavanana anao zany tsy maintsy ataonao. Nefa iny efa tsy ohatrany hoe fitazomana aina fotsiny zany sisa ilay varotra amin'izao fa tsisy tena akara ahitana avantage be dia be zany. Tena hafa kosa aloha ny teo aloha e. Tao anatin'ny ataoko hoe ny sasaka roa zany dia ny sasany taty aoriana ratsy ny fiainana, ny sasany teo aloha mba nahorenana kely mba nahavitana zavatra fa ny 10 taona teo aloha mba nahafinaritra e. Manampitrotraka ihany koa ny resaka tsy fandriam-pahalemana eny amin'ny faritra 67 hektara eny ka toa zary mandry tsy lavoloa ny mponina. Fandriam-pahalemana ety aminay mafy be ny fandriam-pahalemana ety e. Izany rehetra izany isan'ny hoe mampijaly daholo. Ny jiro tapaka ny olona tsy hanasa raha ohatra ny ety aminay ety dia tsy rairay ny olona hoe miasa dia mitady hevitra hangalarana satria mbola tsy teo faty androany fa aleo maty rapitso.
dia miambina ianao sady manao ny fiainanao. Izay kely anananao aza mbola rombahana amin'ny mpangalatra. Maniry moa izy ireo mba hisy vahaolana ny resaka sosialim-bahoaka fa tena mahatsiaro mijaly. Ny vahaolana hitako mety aloha dia mila mandiny tena mihitsy raha fanjakana mba mijery sosialim-bahoaka. Raha mipiasa ohatranay aloha dia mampalahelo e. 25 taona nahazona fahaleovantena Madagasikara. Hatreto anefa dia toa mitotongana hatrany ny fiainan-dra malagasy. Asalahy, izao tokoa anga ilay hoe fahantrana tsy fahita tao anatin'ny 30 taona. Ny tena fiainan-dra malagasy.